Ao anatin'ny fankalazana ny fety pirenena isika amin'izao fotoana izao, mandray anjara feno mba hahafahan'ny besin'ny maro malagasy rehetra ifety ao anatin'ny filaminana, ny mpitandron'ny filaminana, mitondra fanazavana mikasika izany ny tompona andraikitra. Amizao akatiky ny fahinam-boapolo jona zao dia mandray antanana feno. Mandray tanana feno ny ahafahany tsirairay ny besin'ny maro hiatrika patonina zany fety izany ny eto anivon'ny gendarmerie ary indrindra eo anivon'ny EMO, rahantsika mahafantatra amin'ny alalan'ny EMO ahitantsika ny amin'ny faritra rehetra, ny EMO raiky zany mazava ho azy fa ao anatin'izany ny anivon'ny police nationale, ao anatin'izany ny eo amin'ny tafika malagasy ary indrindra ny gendarmerie zany dia mitsehatra ao anatin'ny ny zavatra tiana ho ampitaina ho an'ireo sehatra rehetra ireo zany dia misy fanentanana na antso andetrany no atao eto ny gendarmerie. Atoko amin'ny farany teo amin'ny resaka hoe fankalazana ny fahinana amby roapolo ny volana jona. Maro ireo hetsika ho fankalazana an'izany izay fety izay raha ny eto Antananarivo manokana eny fa hatramin'ny faritra rehetra dia ahitana ireny hetsika ireny ka ahitana ny tsirairay voalohany mba hampitan'ireo izay mety trangan-javatra mampisalasala amin'ny alalan'ny fampitam-baovao zany. Fa indrindra handray ny fepetra manokana mahakasika azy tompotena sahady ohatra raisina amin'izany rehefa andeha ao anatin'ireny rahantsika malala ohatra atao amin'ny Tranjabily Mahamasina eny amin'ny Colosseum Tsonjombe dia isy hetsika mifanesy amin'izao fankalazana ny fetin'ny fahinana amby roapolo ny volana jona zao dia hitandrina ohatra tsy hitondra zavatra maranitra satria tsy ho azonareo raha teo atao hitondra izany ao anatin'ireny faritra reny, tsy afaka hitondra an'ireo resaka raisina ny tavoangy, tsy tokony ao anatin'ny amamona akory no ankalazana izany fety izany ary ho voarara raha teo ny famarotana an'ireo zava-pisotro na ny zava-pifoka mahadomelona manodidina an'ireo faritra anaovana an'ireo hetsika rehetra ireo. Efa nizaha ny karakara an'ireo hetsika maro isan-karazany no nanantanteraka an'ireo hetsika ireo tsy ho anatin'ny andro alina, tsy ho hariva akory zany. Noho izany dia raha ny fepetra izay ho raitsy tsirairay na ny fanarana ny toromarika izay atao no mpitandro filaminana eny atoerana dia efa ahafahana mety miatrika filaminana patonina an'ireo fety ireo.